5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Maromaro ny anarana mandeha fa ho isan'ny kandida hirotsaka ho vidiana be ny tanàna eto andrenivohitra amin'izao fotoana. Miankina amin'izay kandida atolotry ny fitondram-panjakana indray araka izany no ahitana ny fifandanjan-kery eto amintsika mandritra io fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina io. Voaporofo fa fomba iray ahafahana mampandroso ny fanajana ny demokrasia sy ny fampiarana ny tany-tandalàna raha ny toerana misy ireo firenena mandalo izany amin'izao fotoana izao. Izany no tokony alaitahaka fa tsy ireo tetikasa izay tsy mamala ny filambahoaka ho ny antokoziva tamin'ity androany ity. Milamina tamin'ny ankabeny ny vizotry ny fanadina mpanjakana bakaloriata amin'ny faritra maro nandritra ny andro voalohany. Raha ny teto andrenivohitra manokana efa niomana tamin'ny jiro hiatrihana ny mety ho fatapahany herinaratra ny ankamaroany ny fitoeram-panadinana. Andrasana ankehitriny ny fivoahan'ny didy fampiarana ny lalàna amin'ny feny Harena Kibontany ho ny teo anivon'ny Chambre des Mines androany. Amin'ny fitarazoan'ny fandraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra izay mahatonga ny sehatra anatin'ny goragora ary tsy misy fiantraikany eo amin'ny toe-karena. Any ivelany niala tsy handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia amin'ny filoha Joe Biden araka ny fanambarany nataony. I Kamala Harris araka izany no kandidany antoko demokraty natolotra ty filoha Amerikanina amperinasa ity ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy. Manasanao ihany koa anaraka izay matoa an-dahatsoratra avy hatrany nondeha anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Maromaro ny anarana mandeha fa ho isan'ny kandida hirotsaka ho vidiana be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Miankina amin'izay kandida atolotry ny fitondram-panjakana indray araka izany no ahitana ny fifandanjan-kery eto amintsika mandritra io fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina io indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Isan'ny misintona ny sain'ny be sy ny maro amin'izao fotoana ny fifidianana ho be ny tanàna sy mpanolotsaina indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Iza no ifaninana raha oviana ny daty izay avoakan'ny governemanta mikasika io fifidianana io sy ny sisa. Ny zava-misy sosikevitra ihany ny daty fa 9 ny volana Novambra natolotry ny seni mikasika ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izay ho tanterahana eto amintsika amin'ny ity taona 2024 ity. Ny governemanta no tompon'ny teny farany mikasika izany. Izany hoe hatramin'ity androany ity miandry ny didim-panjakana avoakan'ny governemanta izay miandry ny governemanta vaovao isika ahafahana milaza ny daty raikitra mikasika io fifidianana io sy ny fampiatsoana ny mpifidy. Miandry ny governemanta ihany koa no ahafantarana ny daty fisokafan'ny fametrahana ireo antota-taratasy filatsahako fidinina ho an'ireo kandida, ny daty anatanterahana ny fifidianana ary indrindra ny caution tsy maintsy alohan'ireo izay ilatsaka ho fidina. Ny tsy tokony ho adino araka ny voalazan'ny lalàna ihany koa dia manana 70 andro farafahakeliny ny rehetra anomanana ny fifidianana. Raha miainga amin'ny tolo-kevitra natolotry ny seni ny 9 ny volana Novambra araka izany dia tokony hivoaka farafahatarany ny 9 ny volana Aogositra ho avy izao ny didim-panjakana mamaritra ny daty anatanterahana ny fifidianana. Tsy maintsy mialoha io daty io ny 9 ny volana Aogositra io araka izany no tokony hivoaka ny fampiatsoana mpifidy ataon'ny governemanta malagasy raha toka miainga amin'ilay daty napetraky ny seni. Mila fotoana lavalava, mila fanomanana bebe kokoa ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ary sarotra kokoa ny fanomanana izany. Antony mitotaly 570 sy 900 ny komuna eto Madagasikara izay voasokajy ambony vohitra sy ambany vohitra. Mila fotoana ny fanomanana fifidianana raha tsy ilaza afa-tsy ny fikarakarana sy ny fanotana ny bileta tokana izay samy hanana ny azy isaky ny komuna tsirairay avy. Hatreto aloha dia efa maro ny anarana mandeha
ka ho isan'ireo kandida ifaninana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Ravalomanana Marika. Mandeha ihany koa ny feo fa ho isan'ny mpifaninana ihany koa Yaingo Ravatomanga, filohan'ny AFF na ny fikambanana andry sy fototra ho an'ny fampandrosoana. Eo ihany koa Indrina Razanamasy. Eo ihany koa ankoatr'izay i Augustin Andriamananoro avy amin'ny antoko ny fitondrana TGV sy ireo hafa efa nitonona fa irotsaka Ratsilaza Vatsirina Rakotomanga. Mbola maro ihany koa ny feo mandeha ankoatra ireo efa voatanisa ireo, ary isan'izany Andry Raobelina avy amin'ny Anjomara sy Paolo Raolmanarivo sy ny sisa. Hita taratra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ny endrika sy ny fironana politika niponina izay mpandatsabato eto Antananarivo renivohitra, ka mety tsy fanalavitra amin'izany ny fifidianana ben'ny tanàna hoy ny fanehoan-kevitry ny mpamakafaka politika. Vokatr'izay, mitady ny fomba rehetra ny morana izany ny mpitondra fanjakana raha ho an'ny Antananarivo renivohitra manokana. Miankina amin'izay kandida atolotry ny fitondram-panjakana indray mantsy no ahitana ny fifandanjahan-kery eto amintsika mandritra io fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina io, indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Miankina betsaka amin'izay ihany koa ny mety fivoarany toetra raha politika eto amintsika satria isan'ny toerana saropady ary manana ny lanjany eo amin'ny tantara politika eto Madagasikara ny toerany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Andrasana araka izany ny didim-panjakana avoaka ny governemanta iantso ny mpifidy sy hanome ireo daty isan-karazany ahafantarana izay tena ho mpifaninana marina ka ho isan'ny kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Voaprovo zao fa fomba iray ahafahana mampandroso ny firenena ny fanajana ny demokrasia sy ny fampiarana ny tany-tandalana. Raha ny toerana misy ireo firenena mandalo zany ankehitriny no jerena, hoy antoko ziva tamin'ity androany ity. Izany no tokony alaitahaka ny amin'ireo firenena vahiny isin'ny tena fampandrosona fa tsy ny tetikasa teleferika izay ahina tsy isy mpandeha noho izany tsy mamala ny filambahoaka raha ny faneho-kevitra nentin'ny ity mpanao politika ity tamin'ny ity androany ity onona saina. Fanoharana ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara matetika i Frantsa sy Etazonia, saingy raha nita ankehitriny tsy mahay makatahaka amin'ny tsara ny mpitondrantsika hoy ny filohan'ny antokosiva androany raha mijery ny zava-misy any Frantsa sy Etazonia ampitaina amin'ny eto Madagasikara. Demokrasia, tany-tandalana, isan'ny mahasarotin'ireo firenen'ireo fa toa tsy ahoany ny mpitondra eto amintsika. Alao tahaka ny zavatra misy eran'izao tontolo izao hoe ny fifidianana dia feo ny vahoaka ary ahazahoany vahoaka mba mamadika zay tiany avadika. Gagany Andriamatoa Macron na tena ny ahazo maro anisy kanefa ny feo ny vahoaka dia hafa. Tsy nanao izy hoe hidina ho any amin'ny CENI dia atao hoe ampiakaro ny vadiko fa izay naseho ny vahoaka dia iny no tatazany. Dalam'izany koa Andriamatoa John Biden saika mbola hitondra firenena ihany fa rehefa nietsika ny manodidina azy, rehefa nietsika ny manam-pahaizana sy ny vahoaka dia resy lahatra ihany izy mba tsy latsaka intsony tian'ny fitondrana zany zavatra zany. Tamin'ny voalohany izy dia hoe maika ny fampandrosoana zay tsy maharaka ny fitesiko ny hafanganam-pandehako dia very any izy. Ka andro vitsivitsy taorian'izay dia lasa ndray hoe tsisy mahamaika zany fananganana gouvernemanta izany. Fa ahoana ny tsisy hahamaika nefa ny vahoaka mijaly ao anatin'ny fahadiran'ovana tanteraka. Ny tany mikorotana, ny ministra tsy tompo-toerana no mipetraka eo fa eo amin'ny gara zany zao ny firenena malagasy mijanona miandry tsy fantatra hoe inona no andrasiny. Ny soa fianatra hoy ny fiteny malagasy fa hatramin'ny androany tsy izay no ataon'ny fitondrana raha ny zavamisy. Nakatahaka ny zavamisy any amin'ireo firenena mandroso ny fitondrana rajoelina ka io nanao ny teleferika eto Madagasikara io. Ny any amin'ireo firenena vahiny mety tsy maharaka ny isan'ireo kabinina oharina amin'ny isan'ny mpandeha fa ny eto amintsika mety tsy isy mpandeha noho izany tsy mamaly ny filan'ny vahoaka androany. Ny kibonona, ny fampianarana, ny fahasalamana no andrasan'ny vahoaka ho hiatrany ity antoko politika ity.
tontolo ny politika izay atrany kajikajy fotsiny ihany ny tsy mbola amoahany zay mpikambana handrafitra ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao izay efa fantatra fa tsy hisy fiovana firy. Ireo mpanao politika tamin'ity androan'ity izy ireo izay nanamafy fa miroso makany amin'ny fampitehana hatrany ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny fomba fitantanana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra samihafa eto amin'ny firenena no jerena ny alarany Efson. Mbola maro amin'ny malagasy no famiandrandra fanovana eto amin'ny firenena. Raha ny hita tsy misy fisokafana amin'ireo manana traikefa izao fitondrana izao fa ny eo ihany no avadibadika. Misy atranty ireo tonga mametraka ny CV amin'izao fitondrana izao. Resaka sosialy maika be ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao raha ny zavatra hita tsy tokony hisy resabe intsony mampimenimena ny maro anefa ny hoe ny eo ihany ahodikodina eo ihany koa ny hoe nalaza hatramin'izay ny servo nefa ny fiainam-bahoaka tsy dia tena hita misy fiantraikana isany nanapahany aingo-paradia hevitra izay hoe an'olo tena izany hoe antso ny tany mihitsy ny antony ijoroana tamin'ity androan'ity mety tsy dia mahazatra loatra izany hoe nanatitra CV ana ministra dia miresaka amin'ny vahoaka fa marika fasahiana ngeza be izany zavatra rehetrarehetra izany ary sa manao fanamby ihany koa ny amin'ny hoe fifaninanana amin'izay heverina ho tena manam-pahaizana hatramin'izay izany no ny fananana traikefa nandritry ny 17 taona na fanany sehatra tamin'izay lafiny sosialy izay. Tsy misy antenana intsontsy amin'izao fitondrana izao raha ny fanazavana lazaina fa misokatra amin'ny fandraisana ny CV fa tsy mitondra aiza izany ary tsy raisina akory raha ny fanazavana. Fanadalana saim-bahoaka fotsiny ihany ny mody aty amoahana ireo ministra izay ompikambana ao anatin'ny gouvernemanta fa efa fantatra fa tsy hisy inona iova izany. Metrahana an'ilay gouvernemanta sy ny premier ministre zero fa fanteny fa hoe tsy rotorotona ny fanatantarana zany ka za zany dia miantso ny vahoaka malagasy mba tsy hitodika amin'izay ny sainy satria tsy misy zavatra vaovao iova zany eo ary tsy ahita miracle isika ka hieritreritra hoe zao hoe ny aty ny ary efa CV firy nalefa tany zay amin'arivony araky ny tenenindry zareo hitadiava ministra amin'izao mbola tsy hita ministra CV amin'arivony ve dia tsy hitana ministra raha ohatra ka tena nanana olona ry zareo fa za dia mahita hoe ny filohan'ny repoblika tsy hanovan'ireo olona reo didi-panjakana angamba no andrasana ametrahana andreo fa raha izy tsy hanovan'ireo izy ny mety hovainy angamba reo ministra lasa solomavambahoaka. Efa hita ary tsapa fa ny famitiana ny firenena no fanataony ny gouvernemanta notary ny prime ministre Tsay Christian ary mbola hitoetrany izany. Ko hoaiza Madagasikara zany noentiny gouvernemanta na Tsay Christian makany akady antsika zao tsisy lala-pirenena rehetra eto tsy mampikaikaina tsisy fiainana manjary eto na vidim-piainana na fandripahalemana tsisy ny fiainan'ny olona tsy fantatra hoe tsy haiko 5 taona lasa niaina tamin'trosa ny vahoaka malagasy fa izao miaina amin'inona le vahoaka malagasy fitahin'Andriamanitra tsy mahalany ritra antsika fa raha fiainana iainana normaly fa tsy manaraka an'le norme zao tsy resaka norme internationale zany fa norme iainan'ny malagasy fa tsy misy azo antenaina amin'ity fitondram-panjakana ity fa ny vahoaka malagasy mila mandray fanapahan-kevitra amin'izay tokony mety ho atao. Tsy misy zavatra azo antenana intsony amin'izao fitondrana izao hoy ireo mpanao politika antony tsy nilahatra-pahamehana no fa imasona fa nisy aitratra hatrany any ka latsaka ao anatin'ny nisy fahasahiranana lalina ny vahoaka malagasy.
Avalitsika eo ny tontolo ny politika fanolamina tamin'ny akabe ny vizotra ny fanadina mpanjakana baccalauréat amin'ity andro voalohan'ity entitra ny fisavana ny convocation sy ny maro hafa mialohan'ny fidirana ny efitrano fanalana fanadinana androany raha ny teto andrenivohitra manokana efa niomana tamin'ny jiro hiatrehana mety ho fatapahany herinaratra avokoa ireo ivitoeram-panadinana raha ny fanadiadina nataon'ny elara 900 tamin'ity androany. Araka ny antotanisa voaray tsy mitsatry ny mihena atrany ireo mpiadina siantifika eto Madagasikara. Antony, misy 737 sy 1 sy 2 hetsy ireo mpiadina niatrika ny fanadina mpanjakana manerana ny nosy nanomboka anio alatsinainty 12 Jolay. Ny 7 faingo 7 isanjato amin'io no nisafidy ny sokatsy literaire toy ny A1 sy ny A2 ary ny L. Nisafidy ny sokajy siantifika ireo 13 faingo 4 ambony izay marina fa miena atrany raha oharina amin'ny antotanisa azo avy amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ankilany, nizotra ampilaminana ny fanadina mpanjakana baccalauréat tamin'ny tsy andro voalohany ity raha ny fanadina natao fa teny amin'ny ivitoeram-panadinana Jirira BRV teny Analakely. Nisy ihany koa ny fanaraha-maso ireo olona manana fahasembanana. Tena moa zany dia nisy ihany ny ankizy tonga ny inscrit tato amin'ny centre izay adidiko dia 1755 nisy 70 absent amin'izy ireo. Tsy fantatra hoe inona moa ny antony zany tsy nahazo vaovao zay tsy nahazo information fa dia tsy tonga moa zany ny 40 élèves dia ny inscrit 1715 tsy njaraina ao anatin'ny salle 47 izy ireo 41 par salle moa zany ny effectif ny ankizy miatrika an'izao examen zao. Mihinana misy moa zany ny ankizy tsy salama teto manao an'izao fanadinana zao jerena manokana mihitsy izy ireny maha-izy azy zay satria ao anatin'ny tsy fahasalamana dia mety misy ny retard kely sy mety misy problème kely iny anatin'ilay fanadinana iny dia voajery manokana ireny ankizy izay manana fahasembanana sy momba nara-pahasalamana izay. Tsy roisaky ny salle dia efa fantatra zany nisan'ny salle ato amin'ny lycée centre Rabearvelo dia efa no manana mialoha ny ankizy zay ny surveillant zay andraikitra n'io surveillant par salle io dia ampy tsara ny effectif ny mpiambina. Efa misy ny fiomanana izay ataon'ireo ivitoeram-panadinana raha ny fanazavana saingy miankina amin'ny fitondram-panjakana nisy mety ho fatapahany-jiro. Tsy maintsy miomana ny amin'izay rehetra mety miseho dia efa malina tsara ny amin'izao fanadinam-panjakana zao satria anisan'ny zava-dehibe ary tsy azo tao ambany zavatra ny fanadinam-panjakana. Dia indrindra moa zany ny baccalauréat zay tao-pamaranana ho an'ny ankizy aty amin'ny ambaratonga faharoa milamina tsara ary tsy nisy aloha ny olana treto ho an'ny teto amin'ny centre Rizira Bearvelo. Aloha zany tsy misy ny vahaolana mahakasika ny resaka fahatapahan-jiro dia mbola tsy nisy koa ny famahana izay olana izay nomen'ny fanjakana fa izay kosa efa miezaka manao izay araka ny tokony ho izy ampandehanana ity fanadinam-panjakana ity eto amin'ny centre Rizira Bearvelo. Amin'ny alakamisy no ifarana ny fanadinam-panjakana ho an'ny baka ankapobeny ny zoma kosa izantsy ho an'ireo mpianatra izay manao ny teoria ny fanatanjahantena ary mbola manao izantsy ny mpiatina izay miatrika ny fanadinana baccalauréat teknika. Ao anatin'izay fanadinam-panjakana izay hatrany fa hiazo any Mahajanga vetivetsika azo lazaina ho nizotra ampilaminana ihany koa ny andro voalohany fanadinam-panjakana manerana ireo foibe-panadinana misa 9 tamin'ireo faritra mandrafitra faritra 4 mandrafitra ny faritany Mahajanga misa mahery ny 704 alina ny mpiadana ny soratra anarana ny atrika izay fanadinam-panjakana izay tany an-toerana Anja Robert Kolo Mahajanga. Nizotra tampilaminana ny fanadinana baccalauréat tamin'ity andro voalohany ity ho an'ireo faritra 4 mandrafitra ny faritany Mahajanga izay adidin'ny université ny Mahajanga. Araka ny fahitantsika azy teo dia manomboka ny fanadinana ary misotra somatsara ary apatseviko ihany koa fa raha ho an'ny faritany Mahajanga manokana dia misy centre eo amin'ny 9
izay miparitaka any amin'ireo faritra anaky efatra dia faritra Boigny, ny faritra Betsiboka, faritra Melaka ary faritra Sofia. Amin'ny alalan'ireo chef de centre sy ny chef de centre adjoint moa zany dia efa nahazoana vaovao ihany koa ny any amin'ireo faritra ireo fa dia amin'ny ankapobeny tsisy olana fa dia mizotra soa matsara raha ny eto amin'ny faritany Mahajanga ity fanadinana baccalauréat 420 sy 2 arivo ity ary manararaotra ihany moa zany manome hafatra ho antsika rehetra izay misehatra amin'ity fanadinana ity dia aoka mba ho entitra ary mailo ihany koa mba ahafahantsika moa zany manao fanadinana tsisy tomika zany zay ny tanjona. Ho an'ny fampianarana ankapobeny na ny enseignement général dia mitsinjara amina foibe mpanadinana efatra izany ho an'ny eto amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Centre maromaro izy ireo fa ny enseignement général zany misy efatra. Ka reo efatra reo zany mitambatra anatin'ny chiffre anankiray zareo zany ato. Ho an'ny série A1 zany misy mpianatra 464. Ho an'ny série A2 2501. Ho an'ny série C 91. Ho an'ny série D 989. Ho an'ny L 255 ary ny S 359. Ny OZ 170. Total n'izy rehetrarehetra reo zany 4829. Zay zany amin'ny série amin'ny enseignement général ihany azoko mena. Miisa 3,7 ny mpiadina ny soratra anarana hiatrika ny fanadinana baccalauréat 420 ity ho an'ny ato anatin'ny faritany Mahajanga ho an'ny fampianarana ankapobeny sy ny fampianarana teknika. Ho an'ny faritra Vakinakaratra ny afaka ny fandaminana ny fanadinam-panjakana ho tamin'ity taona 420 ity raha ny office du bac hatrany no nandray atanana ny fandaminana rehetra hatramin'izay. Niarany salata amin'izany ihany koa ny teo anivo ny OMC Vakinakaratra izy ireo izay nisehatra moa zany nametraka ny karazana fepetra sy ny paikady rehetra nentina ny atrehana ny fanadinam-panjakana tamin'ity taona ity. Fanadinana izay nizotra ampilaminana ihany koa raha ny zava-nisy tany an-toerana tamin'ity andro an'ity andro nirina Randria Miarsokolo Antsirabe. Toy ny any amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara dia anisan'ireo faritra nanatanteraka ny fanadinam-panjakana baccalauréat ihany koa ireo mpiadina teto amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity andro voalohany ity izay nahitana mpiadina miisa 5,700 sy 4,000 no tonga niatrika amin'ny fanadinana ho andreo nanao ny enseignement général ary 7,700 ireo tsy tonga. Ho andreo mpiadina manala ny baccalauréat teknika kosa indray dia nahitana mpiadina miisa 2,900 no tonga niatrika amin'ny fanadinana tena nivon'ireo foibe mpanadinana manerana amin'ny faritra Vakinakaratra. Niavaka ny fandaminana tamin'ity fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny taona 420 arivo ity ho anteto amin'ny faritra Vakinakaratra manokana hoy ny préfet Antsirabe satria ny avy eo anivony OMC no manara-maso tanteraka sy mametraka ny fandaminana rehetra ary efa misy ny paikady manokana amin'izany raha ny fanazavana. Ny paikady io moa zany dia ohatran'ny zavatra mpanao rehetra ihany rehefa misy ny ataontsika amin'ny teny baiko hoe affaire d'état zany za hoe ny asam-panjakana na mafisina kokoa izy io ary ao anatin'izany zany dia misy ny fametrahana mialoha ao anatin'ny tanteraka ary aorinany ny asa tsy vita raha tsy tonga tanteraka any amin'ny office du bac ny fait de copie sy ny pitsopitso mifanandrify amin'izany. Manoloana izany dia milamina amin'ny ankapobeny hoy ny talepatry ny fanabeazam-pirenena eto Vakinakaratra ny fizotry ny fanombohany ity fanadinam-panjakana baccalauréat ity na dia teo azy ireo olana madinidinika avy amin'ireo mpiadina. Tonga amin'ny fotoana nahatongavany any amin'ny fitoeram-panadinana ny lazadana manomboka amin'ny fotoana tokony hanombohana ny fanadinana so lazana hoe tsy misy olana amin'ny ankapobeny koa moa voafeny daholo fepetra rehetrarehetra mahakasika an'izay fanatanterahana izay. Ny olana majinijinika misy foana toy ny fanadinona convocation ny anarana misy diso kely fa efa nalamina daholo ny amin'izay ny amin'ny fanitsinany anarana sy ny fanamarinana ny convocation ireo zazareo araka ny lamina napetraka dia misotra amin'ny sakasa lava ny fanadinana. Ny taranja filozofia no natrehan'ireo mpiadina ny tapakandro maraina ary ny taranja anglisy kosa ny tapakandro hariva. Samy nanana ny fiatrehana izany ireo mpiadina saingy mbola misy ny tahotra hoy izy ireo ny mahakasika ny medisina foitina sujet. Hita hoe sarotra na mora fa mba azo lasaina hoe ataony izany le izy efa sady tsy teny sarotra na mora le izy efa le natao tany am-pianarana ihany. Sujet 3 nataoko satria ino mba hitako hoe azoazoko satria za tsy natadidy citation momba philosophie générale. Série A2 misy sarotra dia misy moramora ihany. Le lanjara filozofia ny lahatsoratra
zay no manavanana mbola misy atahorana kely ihany ohatra ny amin'ny resaka sujet ohatra hoe le mifohita reny mety izy fikoritana tsaina kely manay mpianatra mbola tsy fantatra aloha fa irarina mba tsy hisy le izy araka izany dia azo lazaina fa nilamina amin'ny ankapobeny fizotrony fanombohany fanadina-mpanjakana bakalorea ho an'ny andro voalohany teto amin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ity androany ity. Mirarany sosiny tsara ho an'ireo mpiadina rehetra manerana Madagasikara ho anatin'izay fanadina mpanjakana bakalorea zay ny rariana dia mba hizotra tony tamin'ity andro voalohany ty avokoa ny fotoana rehetra ny anatanterana ny fanadina mpanjakana ho anatin'izay fa mila fanarenana ny sehatry ny fampianarana eny anivon'ny universitena Antananarivo manoloan'ireo tsy fatombanina maro izay tsy takina fenina intsony amin'izao fotoana izao ny mpampianatra pikaroka raha ny zava-misy tsy lahara-pambena amin'ny fitondrana amin'izao fotoana ny fanarenana ny sehatry ny fampianarana ka antony azakazany amin'ireo tetikasy izay tsy mipaka mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Miady zarizary hatrany amin'izao fotoana ny fotodrafitrasa-pampianarana eny anivon'ny Université Antananarivo. Miaratsy manaraka izay ihany koa ny kalitao-pampianarana izay ahina ampitotongana hatrany ny tontolon'ny fampianarana eny an-toerana ho ny mpampianatra pikatroka naneho ny heviny. Ny mpianatra eny anivon'ny Université Antananarivo izay misedra olana maro amin'izao fotoana raha tsy ilaza afa-tsy ny tsy fisindrano, ny fahatapahan-jiro, ny tsy fampiany fitaovana enti-mianatra fa ihany koa no ny fahatarany vatsim-pianarana izay miteraka fitokonana isan-taonina. Olana eto amintsika tsy tetika safana mampiodina toekarena tahaka ny fanarenana ny sehatry ny fanabeazana ohatra no andaniany fanjakana ireo vola indramina avy amin'ny mpamatsy vola fa ireo tetikasa izay tsy mamaly akory ny filan'ny mponina tahaka ilay teleferika sy autoroute. Hitanao tena hoe avelan'ilay fanjakana inany faty mihitsy le taranaka amin'izao fotoana izao ka za mihitsy anareo ray aman-dreny anareo ankizy aza manaiky le menana zoanareo ny mianatra zoanareo ny toany ray aman-dreny sy ny firenena ny ahafahanareo mianatra araka ny tokony ho izy fa tsy avela ohatra amin'izao fotsiny ary ny vola misy satria betsaka anaovana zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eto sahala amin'io inona te izy teo teleferika io zao ohatrinona ny vidiny zay tsy maintsy alotrosa rentable vely izy hatramin'izao mbola tsy miasa ary raha hoe any amin'ny 3,000 any ny frais ny 500 izy tsy araky ny olona dia tsy ho rentable io dia zany nefa nandaniana vola fa ny amin'ny zavatra tokony ampandrosoana ny firenena rentable tsy andaniana dia izay ny problème amin'ny fitantanana eto amin'ny firenentsika ity. Tahaka izany ihany koa ireo mpampianatra izay mihavitsy hatrany amin'izao fotoana no tsy fisiany remplacement numérique hatramin'izao kanefa efa lasa nisotro ronono avokoa ny polisy isan-jaton'izy ireo. Ny eto ny problème izay lasa le mpampianatra tsisy remplacement numérique tsisy lona any ny tena problème amin'ilay izy inona ny politika amin'ny fanjakana raha mihaino teny Andradjo ely dia anisy université eraky ny faritra tia izy tsy zakanao tia aloha tsaraina dia amboary le fampianarana mba avy hatrany dia opérationnel le olona rehefa avy mianatra ity tonga dia avy hatrany dia active izy opérationnel izy fa ny olana mpampianatra tsy ampy ny fitaovana tsy ampy leka izy nefa mitombo andro manalina ny makety amin'ny université dia ny vokany le asa ataony rehefa afaka aveo koa izy tsisy satria ny orinasa eto Madagasikara raha mokatra ao amin'ny tsena eto anatiny dia mijafaka satria ny pouvoir d'achat eto anatiny ambany be dia zany rehetrarehetra zany le fijerevana an'izany tsy hoe aiza ny lalako mbanao amin'izany zéro ny fitondrana amin'izao fotoana izao tena zéro. Isan'ny sehatra ahafahana mampandroso ny firenena ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Olona mafisy afaka manarina izany no tokony tantana ny sehatry ny fampianarana fa tsy olona tendrina no loko politika ka vao maika mamotika ny fampianarana sy fanabeazana eto amintsika. Manana ireo manam-pahaizana afaka mandroso sosokevitra ho fanatsarana io sehatra io ihany koa i Madagasikara saingy vonina ihany sy handray ny sosokevitra izy ireo ve ny mpitondra raha ny zava-misy amin'izao fotoana no jerena. Dia izay ihany koa no hoentsika misendry vetivety ao anaty doka fohy horesantsika eo rehefa avy eo ny lalana makany Morondava amin'izao fotoana izao izay ao anatiny fampitehana tanteraka io ihany koa ny sandany ansarany connexion ho aty internet ankehitriny izay isany mampitaraina mampiakapeo ny olona mpampiasa maro eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao aiza misaraka aminay rehefa avy eo no anarantsika ny antsiprian'izay.
Andrasana Telma sy SR Event manolotra anao Génération 2000 ndao amerimerina ny taloha miaraka amin'ny Titi, Toufje, Joyka, Zay, Unique, Rabusa, Spidey. Ao amin'ny Palais des Sports Mamasina ny fotoana ny alahady 20 Jolay amin'ny 2 ora tolakandro mitapakila ao amin'ny Super Musique Analakely ataontsika mijatsika eo amin'ny 28 Andao hiarefetsy amin'ny vokatra Star e! Goavana be hoy an'ny fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 500 ariary ny kely, ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manankery amin'ireto vokatra voatanisa ireto: Caprice, Mord Cola, Yuzu ary Tonique. Mamenina ny arabatra ny tomoklasy tomovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Mitoetra ny tolona fitakina ny amoahana ny solombavam-bahoaka ny Vanga Indrano sy Rasamizafy Cyril. Ataondreo zanaka ny Tesaka telotroka ao Vanga Indrano amin'izao fotoana izao. Isa amin'ny ray fotateraka amin'izany ihany koa ny avy ao Mahajanga ankehitriny. Anja Robert Kolo Mahajanga. Mitoetra ny tolona amin'ny fitakina amin'ny famoahana ny député Mahavita Ra Sylvestre voatazona ao Antanimora sy Rasamizafy Cyril filohan'ny BAM voatazona amin'ny fonjany Mananjary miaraka tamin'ireo mpiaradia aminy. Ho an'ny Atesaka taranaka telotroka eto Mahajanga dia miray feo tanteraka amin'ireo fikambanan'ny zanaky Vanga Indrano manerana ny nosy izy ireo ka nanao fanambarana amin'ny fitakina amin'ny famoahana azy ireo. Mila ny olony fidy azy ho iatrany ny fanambarana ny zanaky Vanga Indrano. Miombon-kevitry tanteraky amin'ny fomban-drazana sy tolona nataotao Vanga Indrano ny 20 Jona lasa teo ho fitakiana ny famoahana ny député Mahavita Ra Sylvestre. Mary eny atoana fa maharary anay datoro ny antsojay atao aminay zananay ka izakanay telotroko hoe azosoy député Mahavita Ra Sylvestre satria ho fidina ampandrosan'ny Vanga Indrano ny tadiavanay anazy. Fa sogadragna ponja. Namany izay niarany tolona taminazy zay nigadranareo ao Mananjary dia avoa ihany koa fa ilainay re olonay. Sa ny volakondroka tramboka zananay fa bebe utapa. Azo soigna zananay. Mila azy ny vahoaka ny Vanga Indrano izay nifide anazy. Izahay koa dia miombon-kevitry tanteraky amin'ny Tesaka ao Vanga Indrano sy Tesaka aty Mahajanga. Fa i telotroky ny Vanga Indrano dia mitovy amin'ny telotroky ny Mahajanga. Raha nisy fitaranana tany dia mitovy amin'izay koa ny fitarananay aty. Ka io fitaranana na antaky ny Mahavita Ra Sylvestre io dia takinay mba hamoahana anazy satria izay ihany ny foto sy ny filaminana ho anay zanaka Tesaka. Tsy misy afa-tsy ny famoahana ny député Mahavita Ra Sylvestre sy ny filohan'ny BAM Rasamizafy Cyril sy ny mpiaradia aminy no andrasan'ireto Atesaka taranaky telotroky manerana ny Madagasikara ireto isan'izany ny eto Mahajanga. Ny famoahana azy ireo izay andrasana fatratra ny amin'ny fampandrosoana ny distrika ny Vanga Indrano. Izay ny makasika ny raharaha Vanga Indrano fa nienatra amin'ny 700 ny isan'ny taxi brousse. Mampitoena Antananarivo sy Morondava vokatry ny faratsiany lalana onina ambaran'ireo mpitantana kooperativa tamin'ity androany. Vokatry ny fahasamban'ny lalana amin'ny lalam-pirenena fa 430 iny. Ny ampora 4 kilan'izay ny faharetandian'ireo taxi brousse onina saina. Ny ovalalana ny ankamaroan'ireo tompona fiara mampitoena Antananarivo sy Morondava vokatry ny faratsiany lalana ho ny tompona andraikitra ny kooperativa etsy amin'ny fasan'ny karana. Nienatra amin'ny 700 nisan'ireo fiara miasa. Zakina ratsy be daholo lalana eo dablava mandrapatonga miandro vaso. Antananarivo Morondava miala eto zay amin'ny 4 amby 12 tandro vao tonga. Raha pitsy amby 12 tandro. Aloha zay tonga amin'ny 20 marina ny tonga amin'ny 6 farafatarana. Zao manany lasantsy. Io amin'ny 3000 eo zany gasoil ko zany makany aller retour. Tsisy tombony satria tsy sahatry manamboatra ianao zany isaky ny tonga ianao dia isaky ny arrivé dia manamboatra isaky ny arrivé dia manamboatra. Mamela karana fotsiny zany zao e. Karana tena velomina. Lalana makany Morondava tena ratsy be am'izao. Tena ratsy ny lalana. Tena menimena mihitsy amin'ny resaka entretien satria be dia potika ny fiara amin'ny faratsy ny lalana
ny vidina piesy miakatra ka efa asa atao moa dia tsisy hoe tsy hampiasa fa mba tokony jeren'ilay mpitondra fotsiny hoe manahoana ny mba fanatsarana an'ilay lalana fa mbola tsy maheno fanamboarana loatra eto. Manaitra ny fitondram-panjakana hijera akaiky ireo lalam-pirenena rehetra ny mpisehatra amin'ny fitaterana anatiny. Raha ny toetry ny lalana ankehitriny tokony efa iova fiara tsy mataho-dalana avokoa ny taxi brosy rehetra hoy ireo mpamily. Andrasana ny fanamboarana ireo mpisehatra sy ny mpampiasa lalana rehetra amin'izao fotoana izao. Fandrasana toato ihany koa ny fivoahan-didy fampiarana ny lalàna amin'ny feny Arena Kibontany hoy ny teo anivony Sombre des Mines androany. Amin'ny fitarazoan'ny fandraisan'ny fanjakana fanapa-kevitra izay mahatonga ny sehatra anatin'ny gaboraraka ary tsy misy fiantraikany eo amin'ny lafiny toe-karena. Ny sehatry ny Arena Kibontany izay fanohitra ho an'ny fampandrosoana raha voafesy voalamina ireo mpianatra teny amin'ny polytechnique vodivorona tamin'ity androan'ity. Tsy mahasarika ireo mpampiasa vola lehibe eo amin'ny sehatry ny Arena Kibontany eto Madagasikara noho ny tsy fisiany arofanina ho an'ireo mpandraharaha vahiny hoy ny Chambre des Mines androany. Efa tamin'ny taona 2024 no nolan'ireo parlemantera ny lalàna amin'ny feny Arena Kibontany fa hatramin'ny androany tsy nivoaka ny didy fampiarana. Un élément déclencheur. Fomba iray anaitra sy amerina fitantanana araka ny tokony ho izy ny sehatry ny Arena Kibontany. Hatramin'ny androany mbola olana tsy ahafahany ity sehatra ity miroborobo ny tsy fisian'ny lalàna io, ny tsy fananana fahazon-dalana hitrandraka. Ireo izay mahatonga ny Arena Kibontany tsy misy vokatra azo tsapahitanana ho an'ny toe-karena eto Madagasikara. Ambarako matetika ity hoe 10 taona mahery zay tsy nisy tetikasa momba ny Arena Kibontany lehibe na industrialy ny sokatra sy ny asa teto amin'ny firenena. Antenaina fa ny famaranana ireo pitsopitsony ao anatin'io lalàna amin'ny feny Arena Kibontany io dia hanala ireo sakana amin'ny fahazon-dalana hitrandraka izay mitrandraka ankehitriny. De toucher la situation des permis miniers. Miandry araka izany ny rehetra ny amin'izay ho fanapa-kevitra ny fanjakana momba izay lalàna amin'ny feny Arena Kibontany izay. Ity sehatra ity izay ahafana mampandroso aingana ny firenena raha tsara tantana sy omena ny toerana ireo hery-velona isan-tokony hoy ny lehibe ny sampam-piofanana Arena Kibontany eo anivon'ny polytechnique Vontovorona. Sehatra Arena Kibontany eto amintsika dia tokony hisy plateforme ngeza be ahafahana mifanerasera indrindrandrindrany mampifandray ny tontolo ny atao hoe aty amin'ny fianarana fikarohana sy ireo le mpisehatra ary indrindrandrindra moa zany ny fanjakana. Ary ny tanjona dia ny hoe ampivoatra ny ataontsika hoe fanohitra lehibe ho entina fampandrosoana ny firenena ekena ary ekena ketsipoa fa tsy mbola tonga amin'izany tanjona izany isika. Nefa kosa dia anjarana mpampianatra, anjaran'ireo mpianatra no mandray anjara mavitrika amin'ny sehatra sahalamtony. Anjara biriky ho fanandratana ny sehatry ny Arena Kibontany mampiaona ireo ankolafikery isan-tokony ireo mpianatra amin'ny ingénierie des mines polytechnique Vontovorona. Émergence de l'économie de Madagascar à travers le secteur minier, le secteur énergétique. Zay no lohahevitra raisinay membre sy association tamin'ity taona ity. Tsapa fa ny secteur misy an'ny mine, ingénieur minier dia eo misy problème le izy amin'izao noho le permis ohatr'izany. Dia tanjonay tamin'ity ampafantatra mpianatra zava-misy atao amin'ny secteur misy izay anarany zany satria mianatra ao amin'ny ingénierie minier daholo zahay. Dia ampafantatra azy hoe zao misy atao amintsika dia zao no ataontsika hanatsarana anazy manakaiky amin'ireto orinasa ireto tsika manakaiky ny mpandraharaha amin'ny secteur ahafahana manome lanja secteur misy atsika. Dia zay ny anton'le projet ahafantarana le fahaiza-manao mpianatra zany. Nanomboka androany hatramin'ny zoma izao ny herinandro ny Arena Kibontany eny amin'ny école supérieure polytechnique Vontovorona karakarain'ireo mpifanao injeniera. Fa isan'ny sahirana ihany koa ireo mpandraharaha misehatra amin'ny cybercafé amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fahatapahany ny herinaratra izay miteraka fatiantoka goavana. Olana ihany koa ny resaka hetra sy ny vidin'ny connexion internet izay tsy mbola nahitana fiovana hatramin'izao. Aiza ho aiza ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay hoy ny teo anivony ACIBIMAD na ny association des cybercafés de Madagascar fitinokolona no mitatitra ny antsiprian'izay. Roa volana taorian'ny fanambarany ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny amin'ny fampiarana ny sazy ho an'ireo tambazotra tsy mampidina vidin'ny internet. Tsy mbola hitatahatra ny fikitiana vidin'ny internet eto Madagasikara raha ny hita amin'izao fotoana. Nambaran'ny ministra tamin'izany
fa ny eo anivony artek no tompona ndraikitra andray fepetra amin'izany. Tsy tatatra izay fiovana amin'ny sarany internet izay, raha nambarany teo anivony Asibimad na ny Association des cybercafés de Madagascar. Ny vidina connexion tsisy fikitiana na ho an'ny privé io, ho an'ny 4G na ho an'ny hipandrara tsisy. Zany hoe le prix zany io lafo io ihany dia nefa le zavatra zaraina ratsy. Zay angambany azo tantaraina dia asa hoe tokony antso mpandrara hafa ve tsika fa le mpandrara eto zany tsy fantatra hoe tsy vonona ny asa ve sa inona ny olana, izy koa tokony manazava ny olana matoa tsy afaka manao extension izy amin'ny activité-ny. Dia ao zao fa hita hoe misy mpandrara ao amin'ny resaka télé numérique nakatona amin'ny 15 jours zao, tsy inona ny antony fahitony zany. Donc be da be zany orinasa fahity eto dia engany mba tsy eto vahoaka malagasy rehetrarehetra no fahity satria vahoaka malagasy anisan'ny mandrara daholo eto Madagasikara. Ankehitriny, miaina ireo mpanjifa any amin'ny cybercafé, ny wifi no tolotra tena ampiasain'ireo mpanjifa hoarina amin'ny findramana solosaina misy internet eny amin'ny cyber, potika ny fandrarana manoloana izany. Ankoatra izay, olana amin'ny sarany connexion izay, manano sarotra ihany koa ny fiatrehana ny fahatapahan'ny jiro sy ny resaka hetra. Be zany mpandrara eto Madagasikara, raha tsy miresaka fa cybercafé fotsiny isika, be da be nefa ny sahirana izay mampiasa indrindra jiro sy misehatra amin'ny resaka hetra zany ohatra nanakay. Ny jiro zay fa raha malala hoe be da be machine simba noho ny fahatapahana noho ny aratsy ny tambazotra ny jiro eto amintsika, ratsy ambany be dia ambony be. Donc fotika be zany le sehatra eto amintsika amin'ny resaka fiarina dia simba ny fiarinanay tsirairay avy zany tena mijaly, efa ela be zay nijaly fa zao zay vao maika tena fotika tanteraka zany izy io ary mitaraina izay tsy hitantsony iza ny tarainana tsy fantatray fanjakana hoe azo itarainana ohatrany tsy azo. Ny anankiray koa ohatra zao mandefa zany amin'ny DGI fangatana resaka hetra lasa tany izy efa 4 volana zao tsisy valiny. Donc zay le teneniko hoe inona zany ny vahaolana ho an'ny mpandrara eto Madagasikara. Raha cybercafé fotsiny kanefa be da be mandrara eto tsy mangataka amin'ny fanjakana hoe ahoana ny fomba anaovana ny asanay kanefa tsisy manampy. Dia zay zany resahana hoe tena mijaly ny mpandrara eto Madagasikara fa mila jeren'ny zay tena hoe raha misy tompona andraikitra dia mila mijery an'izay. Tsy aivina, tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny volana Melasa teo no namafisana ny fanafoanana ny prix plancher na ny fameram-bidy aotra faingo $500 ny gigaoctet eto Madagasikara, fanafoanana izay nambaro ho ampiverina ny vidin'ny connexion. Raha ny fanazavana, tsy mbola vonona ny hiaro sy hanamora izay asan'ny mpandrara mampiasa internet izay ny tompona andraikitra eto an-toerana, raha tsy laza fa tsy nividira ny mpandrara vaovao toa ny Starlinks, izay azo lazaina ho lafo ankehitriny na maro aza ireo vonona amin'izany. Andrasana ny vahaolana ho an'ireo mpandrara izay miantehitra amin'ity resaka connexion ity, izay misedra olana tanteraka amin'izao fotoana. Zava-dehibe ny fampafantarana mialoha ireo loza fanairana hisorohana ny fitombon'ny vona mandritra ny vanim-potoana ny rivodoza. Raha ny eo anivon'ny BNGC manokana tsy mbola manana ny centre multimédiana ny fitoerana serasera manokana izy ireo. Androany no nanolotra ny fitaovana informatika ho an'ny bureau nasionaly misahana ny loza voajanahary teo anivony UNFPA. Tanjona amin'izany ny fanamafisana serasera mialoha, iarovana ny vehivavy sy ny ankizy mandritra ny vanim-potoana handalovany rivodoza fanampanazavana. Tsy misy tsy azoko afenina zany, mbola tsy manana an'izany centre multimédia zay le fiantsoana azy teo, mbola tsy manana zany tsika ato amin'ny BNGC, tsy afenina zany. Zay nahatonga n'le fanomezana natao tato amin'ny efitrano zareo amin'ny service de communication fa tsy maintsy anantsika. Zay ny tanjona ho ataoko sy ny ekipako satria zay foana napetraka. Rehefa misy mba olona manome zavatra anao porofoy koa fa manana volonté koa isika mba hanatsarana an'izany. Io zany ianareo reto indrindra no isitraka an'izany rehetrarehetra zany rehefa mitsangana izany centre multimédia izany. Ilaitsika io tranga outil anankiray io ny fampiasana ny serasera rehetrarehetra na amin'ny fakana sary zany na amin'ny fandefasana manantsika fa tsy ampy ary tadidio fa mivoatra hatrany teknolojia dia miezaka ireo mpiara-nomona toka amintsika.
Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana. Tsy vita ny ankamaroany ny ray aman-dreny intsony mampiditra ny zanany any an-tsekoly indrindra ny any amin'ny ambaratonga ambony manoloana ny fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Antony ilaina ny tohana avy amin'ny fanjakana ahafahana manosika ny zaza malagasy hiezaka amin'ny fianarana ka hanatratra ny tanjona ihany koa. Ireo ray aman-dreny nanaovana fanadihadiana androany. Daniela Minorso. Sarotra ny mampiana-janaka amin'izao fotoana, indrindra ny mampianatra ireo vao afaka baka, anoho ny fianarany ny nivony ambaratonga ambony, manoloana ny fiakarany vidim-pianana ho ny ray aman-dreniny noho ny ivony. Maro ny ankizy te hianatra sy mahay eto Madagasikara, saingy noho ny tsy fananany ray aman-dreny sy ny tsy fisiany izay tohana avy amin'ny fanjakana izay, saika mialan-daharana na tsy mianatra mihitsy ny ankamaroany. Antony mazava-dehibe ny tokony asiany izay tohana avy amin'ny fanjakana izay, miaingana amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny ambaratonga ambony ho ity renim-pianakaviana noho ny ivony ity. Tena sarotra be ilay izy satria tena any amin'ny bazy mihitsy zany tena tsisy fanohanana mihitsy le zanaka malagasy. Tena hoe tsisy fanohanana, tsisy fanampiana. Bourse ara moa mbola edivana koa hoe tsy azo avy eo, inona moa zany ny zavatra andeha amin'izany fa ratsy hoe tena hoe any amin'ny voalohany mihitsy zany, any amin'ny bazy any mihitsy. Dia surtout koa ny mpampianatra koa tokony farak'izay tohanana mafy dia mafy. Satria raha vao ireo tsy tohanana dia makaiza ary ilay izy kamo izy satria tsy motive izy. Dia ny manarak'izay ny resaka bourse hoe tena hoe mba tokony andraisan'ny fanjakana fepetra farak'izay tsy haiko, farak'izay goavana angamba ny amin'ny resaka fampianarana satria dia lasa mpifokarongona, lasa sanatry makorel, lasa manao fiainana tsy zarizary ilay tanora amin'izao satria tsy manana moyen intsony ny ray aman-dreny. Ny fisiany izay tohana izay antenana ihany koa anampy ny ankizy ezaka, tsy hanao antsirabina ny fianarany ho ny mpianatra ny sitraka avatsy-pianarana avy amin'ny consulat de Monaco eto Madagasikara. Tena zava-dehibe ilay misy manohana satria anisan'ny ray aman-dreny zany tsy maharaka hoe be dia be ny ankizy maniry te hanohy fianarana dia nefa ny olana matetika dia ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny. Dia tena zava-dehibe ny fisian'ny programme ohatr'izao manohana ny tanora malagasy mba hoe ahafahany mamita fianarana zany dia ny ankizy koa nefa mila miezaka amin'ny côté-any hoe mamita hatramin'ny farany satria manjary tsisy dikany ny antony nanomboana raha tsy hamita hatramin'ny farany. Notolorana mari-pakasitrahana androany ireo mpianatra miisa 5 kanefa mahay teny anivon'ireo sekoly katolika teto Antananarivo notohanany consulat de Monaco ka nisitraka avatsy-pianarana anatiny nanomboka ny classe de seconde hatramin'ny zona zone master 2 izao. Etsika no karakarany consulat de Monaco miaraka amin'ny Canal Plus Madagasikara sy ireo mpiara-miombina antoka aminy. Lafomba vao hafa iroso amin'ny andian'ny fahatelo ny festikety izay ho tanterahana ho antsiranana. Fahavalo amby folo hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao. Ho fampirobona ny sehatra ny fizahantany anatiny isan'ny voyage organisé miainga avy eto Antananarivo ka 5 alina sy 4 isan'olona no aloha raha tokony 2 alina sy 2 tapitrisa ariary isan'olona zany ary misokatra manomboka raha ampitso ny fisoratana anarana ho an'ireo olona zato tratra ny tanjona nandritra ny andian'ny roa voalohany izay ho ny mpikarakara ny hetsika izay tohana ny Telma fanampanazavana. Deuxième édition roapolo amby zato ny andrasana amin'ity 3e édition ity moa zany dia eo entre ny roapolo amby zato sy ny 10 amby zato eo satria limité kely ihany koa tsika amin'ny angezan'ilay sport anaovana an'ilay compétition zany. Azo lazaina fa na tamin'ny andiany voalohany zany dia nahitana vokatra tsara ny festikety satria raha vitsy ny mpizahantany taorian'ny Covid raha vao nandeha ny hetsika festikety dia afaka manambara ny mpandray vahiny zany hoe trano fivahinianana ny tsiranana fa tena feno ny toerana ary tsy mitsaha mitombo ny mpandray antsaran'izany mety afaka manome taré marquin zareo Madakaidy Bro fa raha melina zany malagasy zareo avy any ivelany nahita koa ny atsaran'ilay torapasika anaovana kitesurf fa dia miazakazaka tokoa ny olona mandray anjara amin'izay. Vaovao ny fanatanjahantena vetivety ny ekipan'ny GN VB Analamanga no nandrombaka ny amboara Coupe de Madagascar teo amin'ny taranja volleyball sokajy. Latsaky ny 14 taona sy latsaky ny 19 taona izay natao tao Mahajanga. Ny fifananana izay natao ny 14 hatramin'ny 20 jolay teo tao amin'ny complexe sportif amin'ny Piskina. Anja Robert Kolomajanga.
Lasan'ny équipen'ny GNVB avy eo amin'ny gendarmerie avokoa ny amboarany Coupe de Madagascar teo amin'ny taranja volleyball sokajy latsaky ny 9 taona sy 14 taona nandritra ny lalao famaranana izay natao teo amin'ny complexe sportif ampisikina ny farany herinandro teo amin'ny sokajy latsaky ny 9 taona seta rono iray no nandreseny GNVB avy ao Analamanga ny équipen'ny 2AVB avy ao Itos ary mbola seta rono iray ihany koa no nandreseny GNVB ny MVBC avy eto Mahajanga ho an'ny sokajy latsaky ny 14 taona. Ekipa efa naharesy ny GNVB nandritra ny championnat tao Analamanga no nifampikatroka tamin'izy ireo tamin'ity lalao famaranana teto Mahajanga ity raha nambarany mpanazatra ny GNVB ka nisy araka izany ny ezaka natao tao arian'izay raha ny fanazavana. Nandalo fahasairana kely zay ny championnat Analamanga. Reny équipe zany efa naresy anay tamin'ny championnat Analamanga tamin'ny demi-finale dia nandrisy mois zay ny ankizinay tsinona presque efa seconde daholo ny ankabetsahany dia entraînement isan'andro dia manao ino zany étude an'le reny adversaire reny raha nahita reo teo ny point fort no novononay dia tsy navita ny ninona ntsony izy avy eo zay ngamba ny tsy ambaratelo dia miteny zay hoe reo mampianatra zaza mampianatra ankizy aza mainky aloha aka anao compétition fa ampianaro any amin'ny fototra izy ampianaro tsy kelikely izy afahany tonga any amin'ny senior manana lavana sy teknika mifanahaka amin'izay. Fijerena ny ho avy ny taranja volleyball eo amin'ireo ankizy sokajy zandriny ny lalao Coupe de Madagascar U14 sy ny U16 raha ny nambarany fédération. Velomolo mahita an'le ekipa tanora zany satria fijerena ny ho avy ny taranja volleyball mikatita kely le izy. Ny taranja volleyball dia manana fahazava-tsaina na ara-batana na amin'ny rehetrarehetra zany satria complet ny volley. Ny ligue paritra boeny moa no nandray ity fifaninanana national ity. Voalohany angamba dia enikatsainy boninahitra marina ny ligue boeny satria tanteraka soamantsara amin'ny atsakany sy andafany zany ny fifaninanana izay natao teo amin'ny sokajy taona latsaka ny 2020 sy 2020 izay sorana tao fiarah-miasa tamin'ny fédération malagasy totosa ara-dalàna. Nisan'ny fiarah-miasa efa nisan'ny le fitaovana nananantsika teto mbola nitondra koa zany fédération dia tsy nampitsanga menatra zany zavatra naseho teto zany. Nanomboka ny alahady 17 ny volana Jolay hatramin'ny sabotsy 20 ny volana Jolay teo ity fifaninanana Coupe de Madagascar ho an'ny ankizy latsaky ny 19 sy ny 14 taona ity izay natao teto Mahajanga ary ny ligue paritra Antsinanana indray no andray ny fifaninanana manaraka ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona manomboka amin'ny 19 ny volana Jolay izao. Zay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity ality naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompo. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.